dia tonga soa atao amin'ny fandarana zany forêt santé aty Canada indray ianao. Efa automne amin'izao fotoana izao ka dia efa mihitsana ny ravina ary dia efa mamaraparana zany ny fety izay aty Canada satria rehefa été zany dia manambara ny fety ny fisian'ny maitso mavana sy ny masoandro. Ny fandaharana izay vao aboasantsika anio zany dia momba ny tanora sy ny famonoatena sy ny famoiza-po zany eo amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana izao moa zany dia efa maro dia maro zany ny tanora any Europa, aty Amerika Avaratra, aty Canada zany no mamono tena. Inona no ambadiky izany zavatra rehetra izany satria dia mahatsapa-tena amin'izao fotoana izao zany fa toa very fanambola velona ny tanora ankehitriny ary dia tsy latsa-danja amin'izany zavatra rehetra izany koa zany ny tanora ao Madagasikara satria maro dia maro ny fitsokan'ny rivotra, ny fiovana sy ny zavatra mifamaofao ao anatin'izany ny coronavirus sy ny loza rehetra izay manampana toy ny tsy fisian'ny asa, ny fahitin'ny entreprise ary dia ny karazana ataontsika hoe zany hoe alahelo sy famoiza-po izay mipetraka eo amin'ny sarambabem-bahoaka izany eran'izao tontolo izao. Raha miresakitsika zany hoe ny tanora sy ny famonoatena sy ny famoiza-po, inona ny atao hoe famonoatena? Ny famonoatena zany dia misy amin'ny lafiny maro dia maro, misy endriny maro dia maro zany ny famonoatena. Misy ny famonoatena zany izay ataontsika hoe mivantana ary misy ny famonoatena akolaka. Ny famonoatena mivantana zany dia ilay hoe mandray antsy mihitsy ny olona ohatra dia mitomboka ny tenany na mandray basy pistolet dia mitifitra ny tenany na manato tena mba hampitsahatra ny ainy. Zay zany no ataontsika hoe famonoatena mivantana. Ao ihany koa zany ny hoe fihinanana comprimé izay mety manala ny ain'ny olombelona iray. Ny famonoatena akolaka zany dia ireo azontsika lazaina zany hoe ny famoiza-po izay manjony olona iray ka tsy te hiady ary tsy te hiotra intsony zany io karazan'olona io fa dia miandry tsikelikely zany ny fahafatesana. Izany hoe efa tsy manana fanantenana intsony izy zany, efa tsy mitady vahaolana intsony amin'ny fiainany dia miandry ny fahafatesana. Maro dia maro no mety ho fiseho an'izay zavatra rehetra izay dia ny hoe mety koa ilay olona zany mirona ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotrotoaka mahery vaika, na koa zany hoe tsy mikarakara tena intsony ary tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana intsony fa dia izay hitany ainy zany dia rapany. Tsy midika akory zany hoe ny olona rehetra izay hoe tsy misakafo ara-pahasalamana na hoe tsy mahita hohanina dia hoe mamono tena daholo, tsy hany ny fipetrany, fa hoe ny olona izay mbola azo lazaina zany hoe mbola afaka izy zany hikarakara ny tenany, mbola afaka izy zany ny anatsaratsara kokoa ny fiainany kanefa dia milavolefona izy ao anatin'ny fahadisom-panantenana. Zay zany no karazana famonoatena akolaka. Ny antony mahatonga ny famonoatena zany dia maro dia maro ihany koa. Izany hoe misy ihany koa zany ny ataontsika hoe fahareran-tsaina na ny dépression nerveuse. Misy ihany koa zany ny hoe efa
héréditaire manaranaka zany ny hoe raha misy fianakaviana zany amin'ny fianakaviana efa nisy namono tena dia misy zany ny possibilité ny ao amin'ny taranaka teoriana zany anao an'izany zavatra zany satria maro dia maro ny ao ambadiky ny fahareran-tsaina sy ny dépression nerveuse. Mety koa misy karazana aretina koa zany izay mifono ao ambadiky ny dépression nerveuse, zany hoe mety misy olona ohatra zao hoe tsy mahazaka siramamy izy kanefa tsy fantany izay satria izy tsy nanao test, tsy nanao karazana fitiliana momba an'izay zavatra zay, na hoe izy tsy mahazaka sira dia mety tsy nanao an'izay karazana test zay. Eo ihany koa ny olona izay tsy mahazaka an'ireny ataontsika hoe gluten ireny. Maro dia maro zany ny zavatra ao ambadiky ny famonoatena, ankoatran'izay hoe resaka fahareran-tsaina manoloana ny adi-piainana zany. Ka eo indrindra mantsy zany no hoe adiadintsika zany ny mikasika an'izay zavatra rehetra izay, ny hoe ao amin'ny antony. Raha raisiko zany ny tanora ao Madagasikara dia somary very fanambola velona amin'izao fotoana izao satria tsy hitantsony zany aiza no itokisany, aiza no hianteherany, inona ny idéal ho raisiny satria mbola vao avy nanambara koa zany ny Papa François hoe ny tsy manameloka zany ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy. Ka io moa zany misy interprétation betsaka zany ao ambadiky n'io zavatra rehetra io, dia mahatsiaro tena zany ohatry ny hoe déstabiliser zany ny mpino, na ny mpino katolika na ny mpino protestanta, hoe ahoana ary zany fa satria taon'ny filohan'ny eglizy indray to no lasa nanjary ny varalilaka, nanoana ny homosexuel sy ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy, aiza ary zany tsika ity tao very zany ny aiza marina zany no hianteherana amin'ny resaka finoana. Dia matsapa-tena zany ny tanora hoe tsy fantantsony zany iza zany no arahana, aiza ny lalan-kalehany sy ny idéaly izay tokony hipetraka eo aminy satria manginy fotsiny koa ny fahatrana. Ka eto amin'ny zany forêt santé dia raha manome ny développement personnel na ny fanentanana ny olombelona zany ny hiezaka ny tenako, dia sanatria kory tsy hoe miculpabiliser na manameloka an'izay tsy afaka hanao an'izay zavatra zay satria eo ihany koa ny hoe environnement izay tokony hanohana azy amin'ny hoe fiezahana izay ataony amin'ny fiainana. Eo ihany koa ny mpitondra fanjakana izay tokony hanome fiainana tsaratsara kokoa ny olona entiny, ny vahoaka ao aminy, mba hahafahan'ireo vahoaka ireo zany ny hoe hiohitra bebe kokoa amin'ny fiainana. Izay zany no voatery tsy maintsy hidirako amin'ny resaka politika satria ho an'ny rehetrarehetra zany no anaovako ny développement personnel eto, tsy manavaka foko, tsy manavaka antoko, tsy manavaka finoana, tsy manavaka na politisiana na olon-tsotra, fa dia ho an'ny rehetrarehetra zany no anaovako ny développement personnel. Ary ny développement personnel tompoko dia tsy mifanohitra velively amin'ny tanjon'ny eglizy na ny finoana satria ny fandrisihana ny olona hiezaka dia tsy manao défi velively zany zavatra zany amin'Andriamanitra, tsy tompoko satria aoka zavatsara ny zavatra ohatran'izay satria manjary mampiemitra ny ezaka ataon'ny olona zany ny filazana fa ny développement personnel dia ohatrany hoe te hidefian'Andriamanitra. Azavaiko tsara, ny développement personnel dia ny famoazana ny hery ao aminao zany, ny hery ao anatinao mba ho ampiasainao zany, angovo ho ampiasainao amakivaky ny fiainana ary dia mba hoentinao
mahatratra ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana satria samy manana n'izay hery miafiny n'izay daholo sika rehetra. Ary Andriamanitra dia ao aminao ao izy fa tadiavo, ao amin'ny olona tsirairay ao izy fa tadiavo ao aminao ao izy, fa ao aminao raha mitoky aminy ianao. Fa tsy sanatria kory hoe hidefian'Andriamanitra, tsy atompoko, satria matetika koa mantsy tsy dia ny olona rehetra tia an'ity développement personnel ity satria mampifoa ny sain'ny ho zanak'olombelona izy ity ary mahatonga ny olona hiezaka satria misy karazan'olona dia te ametraka foana n'izay hoe karazana saranga izay hoe rehefa eto ianao zany, rehefa ianao zany nandevozina dia mijanona andevozina. Fa rehefa izahay zany no efa napetraka Andriamanitra eto amin'ny toerana ohatran'izao dia aza manohitra n'izay zavatra izay fa ekeo zany ny lahatra sy ny anjara. Ka izay no toerin'ny développement personnel satria ny olombelona rehetra tsy akanavaka na sarangan'inona na couleur inona ny volokodiny na inona ny finoany dia afaka miezaka daholo ary afaka mahatratra ny tanjona izay tiany ho tratrarina amin'ny fiainana raha ohatra izy ka mbola manana ihany zany ny ataontsika hoe ny quotient intellectuel salama saina zany dia afaka daholo ny olombelona rehetra zany hikatsaka ny mahasoa azy. Saingy ny opportunité zany no matetika tsy nomena azy na ny fahalalana momba n'izay zavatra izay. Ka mitodika indrindra mantsy amin'ny tanora amin'izao fotoana izao dia ny hoe tadiavo hoe inona izany ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana. Jereo izay zavatra izay hoe inona marina ny zavatra tadiavinao ary rehefa hitanao izay zavatra izay dia eo ianao zany no mitady ny hoe inona sy inona ny fitaovana eto am-pelantanako moa zany sy ny hoe ery sy ny talenta aty amiko ahafahako mahatratra n'izay tanjona izay. Efa misy ny internet, efa misy ny boky, efa misy ny zavatra rehetra izay manodidina anao afaka ampiasainao ary indrindrandrindra koa ny fahafantaranao hoe inona ny zonao ao amin'ny tany misy anao satria ny olombelona rehetra dia manana zo hitafy ara-dalàna, manana zo hihinana, manana zo hipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona, hisotro rano madio ary hotsaboina ohatry ny olombelona rehetra ka rehefa tsapanao fa tsy manana an'izay zo zay ianao dia eritrereto fa mbola tsy misitraka ny zo tokony hositrahanao zany ianao ao amin'ny firenena misy anao. Ka inona ny tokony ataonao? Tsy voatery akory ny tanora ny hoe andeha hanao an'ity karazana hoe fihetsiketsehana any an-dalambe raha ohatra kosa nefa ny hoe tsapanao fa izay no vahaolana izay hoentinao ny hoe hanaitra ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiainanao dia ny olona izay ny fidinao anatsara ny fiainanao zany zavatra zany fa eritrereto tsara fotsiny ny hoe atraisa zany ny fiatefan'ny fietsehana izay ataonao ary tokony mifamory ny tanora midinika, tsy ny tanora ihany io fa ny olona olom-pirenena izay mahatsapa ny tenany fa tompon'andraikitra ao amin'ny firenena izay mahatsapa ny tenany fa olon-dehibe manan-kolazaina ary izay hoe olon-dehibe manam-pahendrena atao kosa angamba fa tsy tokony mitsotsotra fotsiny amin'izao zavatra izao fa mba mitady vahaolana hoe inona ny vahaolana maharitra zany hoentina anavotana an'ity firenena ity indrindrandrindra zany fa ny tanora izay ao anatin'ny fahadisom-panantenana sy ny fahakiviana tanteraka amin'izao fotoana izao kanefa ireo tanora ireo ange no hitondra ny firenena rahatr'izay ary ireo no hoavin'ny firenena ka tokony ho banjinina daholo zany izay zavatra rehetra izay. Ka ny famerimberenako ny hoe finanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny famerimberenako eto ny fikojanany ny vatana ny saina ary ny fanahy dia ahatonganao olombanina ary
eto amin'izany forêt santé tsy ilaza aminao, amerimberina aminao fa hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, fa manazava aminao fa raha mangalatra ianao dia aiza ny mety isy ianao any am-ponja. Ianao zany tokony hahafantatra an'izay zavatra zay. Raha mamono olona ianao dia any am-ponja, ary hoe ety amin'ny conscience-nao koa ve zay. Raha mijangajanga ianao dia ianao ihany mahafantatra ny hoe inona no mety ho conséquence-n'izay zavatra zay amin'ny fiainanao sy ny fiarahanao amin'ny olontianao. Ianao ihany no mahafantatra an'izay, fa tsy misy fitsarana manokana ny amin'ny hoe izao sy izao, ary tsy misy fitsarana olona sy sarangan'olona sy aspectn'olona koa zany eto, fa samy mahafantatra ny tenany daholy hoe raha miditra amin'ity zavatra anankiray ity dia inona sy inona daholy ny possibilité rehetra izay mety hitranga amin'ny fiainako raha miditra ato aho. Ka mbola veriko foana ny tanora, ianareo no hoavin'ny firenena, ka aza mipetrapetraka fotsiny fa jereo hoe aiza ny tombontsoanareo, satria rehefa tsy hijery an'izay ianao dia eo ianao zany miodikodina eo foana, miodikodina eo foana. Fa ianao no lohandohany tamin'ny propagandy sy tamin'ny fifidianana olona hipetraka amin'ny fitondrana, dia rehefa avy eo ianao nefany no adino. Jereo akaiky ny momba an'izay, dian'izao dia efa jereo hoe iza ny olona afaka amaly ny etaetanao ary ny tenanao, inona ny zavatra takin'ny tenanao mba hahafahanao mivoatra sy hisolotra sy andeha tratran'ny tanjona izay tiana ho tratrarina amin'ny fiainana. Inona ny zavatra tsy ampy, mila adiadinao daholy izay zavatra rehetra izay, vao izay ianao vao afaka handroso amin'ny tsaratsara kokoa, ary ao anatin'ny ataontsika hoe filaminantsaina. Satria zava-dehibe ny fikojana ny atao hoe capacité d'adaptation, izany hoe ny fahaizana zany misadapta amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainana, na ny tsara na ny ratsy, dia ny fananana ny heritsaina sy ny fifikirana amin'izay objectif tadiavinao amin'ny fiainana. Ny objectif andrakoty tsy voatery ho objectif andrabe, fa ianao ihany no mahafantatra an'izay, ary ianao no afaka hiady an'izay eo amin'ny fiarahamonina. Tsetsatsiaritra ny azy zany amin'izay zavatra rehetra izay raha tsapanao fa hoe tena tsy ampy na ny sakafo hiditra ny vavanao dia aza mipetraka rery, satria adidin'ny mpitondra fanjakana ny mampihinana ny olona entiny, na amin'ny alalan'ny fanomezana asa izany zavatra zany, amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny firenena. Rehefa hoe tsy misy izany ny zavatra ho arapaka amin'izao, tsy misy ny asa, dia adidin'ny fanjakana ny mampihinana ny vahoaka ao aminy. Ka eritrereto tsara zany izay zavatra rehetra izay, ary dia aza manary toky amin'ny fiainana, fa mandroso hatrany mitady vahaolana. Aza mipetraka rery ny tanora, satria io no mitondra ny famoiza-po, na andeha any amin'ny groupe-ny famoiza-po, toy ny groupe-ny fisotroana toka sy ny fidorohana zava-mahadomelina, satria mety hanimba ny sainao zany zavatra rehetra zany sy ny fahasalamanao, kanefa mety mbola betsaka ny zavatra tsara izay miandry anao amin'ny fiainana, fa hoe mila fotsiny zany ianao mikatsaka an'izay vahaolan'izay. Ho an'ny mpitondra fanjakana zany dia ny hoe amiko izany dia ny fampandrosoana voalohany dia ny fanapariahana an'io fampianarana io zany manerana ny nosy hatrany ambanivohitra, satria rehefa tsy mianatra ny vahoaka dia vahoaka bado, ary dia azo ambakaina, dia tsy misy
firenena hovanina amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa dia ny vahiny no anjakazaka sy higioka ny harena rehetrarehetra izay misy ao amin'ny tany iray rehefa bato ny vahoaka ao. Tokony hoe izany fanjakana ny ao amin'ny resaka fambolena, satria ny sakafo ara-pahasalamana no mamelombelona ny olombelona, tsisy hafan'ny zava-maniry io. Rehefa tsy misy ny zezika sy ny rano izay amelombelomana ny zava-maniry dia maty ny zava-maniry, tsisy hafan'izay koa ny olombelona. Ka eo amin'ny fambolena zany no tokony ho velomina mba hahafahan'ny vahoaka misitraka ny sakafo ara-pahasalamana sy ara-dalàna izay tokony hiditra ny vatany. Tokony hiezaka koa zany eo amin'ny resaka fahasalamana mba ho accessible amin'ny olona rehetrarehetra ny resaka fahasalamana. Droan'ny olom-pirenena zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka eo amin'ny fampiroboroboana ny asa mba hampisy ny asa, ary dia metefany amin'ny fandriampahalemana. Rehefa miasa ny olona mihinana tsara dia mandeha ho azy ny fandriampahalemana, satria ny antony mampangalatra ny olona sy ny fandrombana dia ny fahatrana. Tokony ho aroborobo ny resaka environnement, satria ny eo amin'ny maitso mafana sy ny tontolo iainana mahafinaritra zany sy ny hoe ara-boajanahary izay no mitondra ny fahasalaman'ny olombelona sy ny fahasalaman'ny tany iray. Ka ao koa no afaka hampisy ny ataontsika hoe zany attraction touristique ambonimbony kokoa zany hidiran'ny vola avy any velany. Dia eo ihany koa ny industrialisation izay ampiditra asa betsaka zany ho an'ny sarambabem-bahoaka. Ka iverenako zany ny amin'ny hoe ny tanora sy ny famonoatena, satria ny eto amin'izany forêt santé dia ny hoe mijery ny olana amin'ny fotony, izay no afaka hidirana any amin'ny vahaolana maharitra. Satria raha ohatra ma tsy safosafoana foana ny olana, raha ohatra ka traitement symptomatique foana no atao amin'ny olona iray izay marary dia miomby ny aretina, dia efa fahafatesana sisa. Ao anatin'ny atao famonoatena daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka vahaolana fahobe no alefako amin'izao fotoana izao. Ny famonoatena dia tafiditra ao ihany koa tsy fahampian'ny sakafo ara-pahasalamana, satria rehefa tsy misakafo tsara ny olombelona iray, mihinana ny sakafo izay mamelombelona, ny sakafo izay mamelombelona ny olombelona dia ny legioma sy ny voankazo, ary ny protéine toy ny trondro sy ny atody sy ny voamaina sy ny sisa sy ny sisa. Ka izay zany no teny tiako atsipy androany ny amin'ny hoe asa kivikivy ny tanora, fa manana foana ny fanantenana, satria ao aminareo no misy ny hoavin'ny Madagasikara sy ny fanantenana rehetrarehetra. Dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao, ary azadino ny mitsiditsidika ny site web jeanneforêtsanté.com. Veloma tompoko.